Ny efa nataony tamin'ny fiatrenan'ny fividianana filoha-pirenena fiodinana voalohany dia nanatanteraka fitaovana iraisam-panona ho fangataham-pitahina ho an'ny tanindrazana ny senita tamin'ity andro androany ity amin'ny ankapobeny dia ho fitrotronom-bavaka ny fiodinana faharoa izay ho tanterahana amin'ny faharoapolon'ny volana desambra ho avy izao sy ny fividianana solombavam-bahoaka no antony karakarana izany. Tetsy amin'ny fiangonana adventista mitandrina ny andro fafito soamanandrariny no nanatanterahany senita ny fitaovam-pivavahana fangataham-pitahina ho an'ny tanindrazana amin'izao akatoko ny fividianana filoha-pirenena fiodinana faharoa sy ny fividianana solombavam-bahoaka izay ataony 20 desambra ho avy izao. Samy nanana anjara fitenenana avy tamin'ny vakiteny fotsitra ny kandida ho filoha-pirenena. Ny vakiteny dia nalaina tao amin'ny bokin'ny Jaona toko 17 andiny 17 hatramin'ny 120. Noho ny tsy fahatongavany kandida Era Rajoelina dia ny pastora Samuel Lala James no namaky ny anjarany. Tazana tamin'ity fotoana ity kosa ny kandida Dr Jean-Louis Robinson. Ny pastora Samuel Lala James no nitory ny ten'Andriamanitra ary namaboafa ny vakiteny izay mifototra amin'ny hoe mba ho iray ihany izy rehetra. Ny senita mpikarakara dia nametraka ny mahazava-dehibe ny nikarakarany ity famboampivavahana ity ary dia nanamafy izany ny sekretera jeneraly ny senita eto Analamanga fa mahaleo tena tanteraka ny komisiona misana ny fividianana.